Mirabantsika rehetra manaraka ny fahitalavitra televiziona malagasy indray ary amin'ity takariva ity atao anatin'ny fandarana no totetry ny andro. Ao anatin'izay fandarana izay ho an'ny sariny zanabolana no hanimbotsika izay dia araka ny tahantsika amin'ny sary dia misy amin'ity tangonin-drahona ity atoa avaratsinanan'ny nosy izany hoe any amin'ny manodididina ny 500 kilometatra avaratra atsinanan'ny Diagono misy an'izay tangonin-drahona izay makasika ity tangonin-drahona ity raha ho an'ny anio manokana aloha dia efa mitondra rivotra 550 kilometatra isan'ora ary tafiotra 70 kilometatra isan'ora raha ny fironana ato anatin'ny 8 ora kosa no jerena dia tombanana feno fepetra zany amin'ny marivodoza ity tangonin-drahona izay tahantsika ity mety hitondra ny anarana hoe ialy. Ao anatin'izay ihany koa nefa dia tsara maramarika fa tsy misy fiantraikany mivatana amin'ny toetrandro eto Madagasikara ny fisian'ity tangonin-drahona ity raha ny fizotra manokana aloha dia tombanana mianavaratra andrefana hatrany ity tangonin-drahona ity izany hoe nalavitra ny tendrony avaratry ny Madagasikara aty amin'iny apateliny avaratry ny nosy iny no somary voakasika kely indrindra fa mbolitsiraka amin'ny alalan'ny alon-drano izay miaraka amin'ity tangonin-drahona hitantsika ity. Ho an'ny androany izao dia mahery ny ranomasina mety hatratra mihoatra ny 3 metatra amin'ny avaratra sanan'ny nosy iny. Ny aty amin'ny faritra sisa kosa dia nitsoka ny rivotra avy aty atsimo atsinanana izay tsodrivotra malefaka izy ho an'ny any amin'ny manodididina 3 andro manaraka any izany hoe maimaina zany mety hiakatra ny maripana aty amin'ny afovoantany manontolo iny ahitana fiakarany kely zany indrindra moa fa aty amin'ny afovoany andrefana ny nosy. Jirentsika amin'ny tsipiriany makasika an'izay toetrany andro izay ho andra-pitso maraina zao dia misy ny orana miatoato aty amin'ny tendrony avaratra ny faritra Savasy Ambatsoa sy Analanjorofo iny misy tandrifin-drahona kely aty amin'ny amolotsiraky ny fito finansy aty amin'ny atsimo atsinanana aty mandraondraona ny atsinanana Nalamanga sy vakana karatra amin'ny loatra mangosy ny faritra atsinanana iny fandiman-drahona siny masoandro any amin'ny faritra sisa. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetratrano izay orana izay ho an'ny tendrony avaratra sy faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo ary mitatra kely aty amin'ny molotsiraky ny faritra atsinanana fandiman-drahona siny masoandro any amin'ny faritra sisa. Tombatombana makasika amin'ny maripana ho andra-pitso dia ny voamaraina no mangatsika aty amin'ny afovoantany tafidina hatramin'ny 6 degré celsius any vakana karatra ny manodidina amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 kosa mafana indrindra raha ho an'ny ambony indrindra. Molotsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius izay mafana indrindra izay 19 ka hatramin'ny 13 kosa molotsiraka ary efa ny nosy raha manerana ny nosy ny jerena dia mba eva tanàna sy Besanampa mafana indrindra 13 degré celsius. Ho an'ny sabotsy kosa indray dia mitoetrano ny orana amin'ny ankapobeny somary miatoato ho an'ny faritra Savasy Ambatsoa sy Analanjorofo ary mitatra kely aty amin'ny ilatsanan'ny faritra Sofia mandrahona ny faritra Boeny aloatra mangoro fandiman-drahona sy masoandro ho any amin'ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny sabotsy dia 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny afovoantany 8 ka hatramin'ny 30 molotsiraka atsinanana 9 ka hatramin'ny 30 molotsiraka ary efa ny nosy mafana indrindra dia 30 degré celsius any Maevatanana Besalampy sy Mahajanga any. Amarantsika an'izay toetry ny andro izay dia ho an'ny alahady mbola ny molotsiraky ny faritra Savasy Analanjorofo sy Ambatsoa hatrany no ahitana izay orana malefaka izay ny ankoatr'izay dia fandimbin-drahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny alahady manodidina ny 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny mafana indrindra dia amin'ny afovoantany ny zavotany hatrany no mampahagatsika ny voamaraina tafidina valo any vakana karatra manodidina ny 15 ka hatramin'ny 30 molotsiraka atsinanana 19 ka hatramin'ny 30 molotsiraka andrefana araka ny tahantsika izany dia Morondava sy Maevatanana no mafana indrindra raha ho an'ny alahady 30 degré celsius. Makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany dia manasanao ary amin'ny manaraka indray. Hello mato.